No tsaraina ny serasera mba hanafianganana ny vonjovona atao mandritry ny vanim-potoana ny fahavaratra hoy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny PNGRC mifanandrefy amin'izay nanao antsoavo ho an'ny mponina ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Tiratsa mangaika ity. Raketiny fahavaratra dia Madagasikara fatatsika fa raha fahavaratra zao dia tsy maintsy misy rivodoza foana. Dia mbola manamafy ny fanataona hitany amin'ireny olona any amin'ny petraka ny manamorona ny ranomasina reny zany zay a rehefa nampianatra an zareo no ka tamin'ny volana septambra teo hoe misy telefona namena an zareo any ho an'le vonjona any dia misy fampianarana mifandraika amin'izay fampiasana an'izay telefona zay dia misy fotoana tsy maintsy iresahan zareo aminay raha ny tokony ho izy, misy fotoana koa andefasana any amin'zareo zay afatra tokony ho atao dia aoka zany reny olona reny indrindrandrindra zany a mba hanokatra ny telefona amin'izay zao manomboka zao zay nga matena afatra voalohany. Dia ho an'le tsika olona amin'ny ankapobeny moa zany fiarahamonina amin'ny ankapobeny dia tokony efa manomboka manamafy ny trano zany amin'izao a tokony mihay ianao n'le fampahafantarana isan-karazany hoe oviana anao tokony hifindra ny tranonao raha ohatra ka mipetraka any amoron-drano a inona ny fanampiana na ny tokony ho azonao atao amin'ny fiarahamonina.